matoantsika aminy. Ny tena mpanompo dia mamirapiratra ny fahazavan'i Kristy eo amin'izao tontolo izao. Le bon serviteur fait resplendir la lumière du Christ dans le monde. Izany indray ny lohahevitra hobajinintsika androany, ary izany ihany koa ny lohahevitra no safidiany sampana endrim-peo izay ankalazana ny isan-taonan'izy ireo androany. Mipetraka ny fiangonana.
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia isika hiaraka kalaza sy ideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo ary eo am-pitsanganana nanaovantsika izany. Miobi ho an'i Jehova ry tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika, dia olona sy ondry fiandrina, mijiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjana amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Fideranan'Andriamanitra dia ataontsika ny firana fanampiny 520. Malalo ataonay ahoana tokoa no tsy hisaotranao amin'ny fahatsaranao, ny fahalebiazanao, ny asanao mahagaga eto anivon'ny fiangonanao sy eto amin'ny fiainanay tsirairay avy. Indreto izahay Tompo, manandratra avo ny anaranao masina. Indreto izahay maneho fankasitrananao fa mbola nomenao indray izao fotoana izao ahafahanay miaona aminao, ahafahanay mbola hiaino sy handray ny teny fiainana avy aminao, ahafahanay mitombo bebe kokoa aminao indray. Misaotranao ihany koa izahay Tompo fa mbola nomenao ny sampana zava-maneno izay mijoro eto anivon'ny fiangonanao FPMA Toulouse, menao 7 taona feno fahasoavana sy fitahiana avy aminao. Ankehitriny ary dia omeo anay ny fanahy fifatohan-tsaina ahafahanay tena mibanjina anao irery ihany Jesosy Kristy. Kotario izahay amin'izay rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Petraka ny fiangonana.
Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ataovy amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana ny zavatra rehetra, mba ho tsy manatsiny sady madio ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy azo kianina eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay amirapiratinareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra isika, manoloana ny fahamasinana dia matsiaro ny fahatanterahana. Andeha isika raha nondrika ny lohantsika, iaiky ny fahotantsika ary iverina eo aminy. Mivavaka isika. Tompo, menatra sy mangaiay izahay manoloana ny fanatrehanao. Andriamanitra masina indrindra ianao ary izay tokony ho tianay indrindra. Indreto izahay Tompo vahoakanao izay matoky tanteraka ny fitiavanao, mpanota mahantra miandrandra ny famonjena avy aminao, maiky ny fahadisoanay rehetra izahay eto anatrehanao. Mino ny famonjenao sy ny famindraponao lehibe izahay ka dia mifona aminao. Tompo, jereo amin'ny indrafonao ny fahalemenay, na ny fihetsikay, na ny fiteninay, na ny fihevitra izay tsy manome voninahitra ny anaranao. Mahatoky ny fitiavanao anefa izahay, izay tsy miova ary fitiavana mahatoky, ka izany no anaovanay fiangonana izao vavaka izao. Riranay be famindrapo, midalao aminao izahay. Mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozina ny fanahinay mba voniko anompanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao, mpamonjanay, mangatanay aminao. Amen. Izao no lazainy iray avo sy manerineriny izay monina mandrakizay. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no onenako. Nefa izao no olona ho tsinjoviko dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangofotra no ny teniko. Mety aho mahadiovy ianao, finoanao efa mahazonjy anao. Koa ianao izay efa nibebaka marina tokoa, voavela ny elokao noho ny famindrapon'Andriamanitra. Amen. Ataontsika ny hira 330.
avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadaniny etsy ambony tany ho an'ny olona gasitrany mipetraka ny fiangonana. Nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 759 et j'invite aussi la monitrice à venir devant pour faire le partage. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce dimanche après-midi, nous remettons entre tes mains ce que nous allons dire aux enfants et surtout que ton Esprit Saint soit en ces enfants et en ces jeunes en ce moment et que tout soit lumière de ta part. Amen. Alors, dites-moi les enfants, je pose la question aux enfants parce que je pense que pour les jeunes, c'est chose acquise et c'est une évidence. Est-ce que vous aidez vos parents à la maison? Et j'entends rien. Des enfants qui n'aident pas les parents à la maison? Levez la main de ceux qui aident à la maison, qui mettent la table, qui débarrassent. Super, très bien. Et je suppose que vous le faites souvent. Oui. Donc, vous êtes des serviteurs. Vous rendez service à vos parents, donc vous êtes des serviteurs. Et vous avez vu le thème que nous avons aujourd'hui? C'est le bon serviteur. Donc, si vous rendez service, vous le faites souvent, c'est que vous êtes de bons serviteurs.
Et quand on parle de bon serviteur, ce n'est pas un Superman ou un Superwoman, hein. C'est vous, c'est nous. On est des serviteurs et on est des bons serviteurs parce qu'on fait des choses bien. Et ce que Jésus a fait, c'est ça. Il a rendu service, il a guéri, il a donné à manger, il a guéri les aveugles, il a donné à manger à des milliers de personnes. Donc, Jésus est aussi un serviteur. Et on peut dire que c'est le meilleur serviteur. Nous, on est des bons, mais lui, c'est le meilleur. Et le top des tops qu'il a fait, c'est de verser son sang pour nous. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Et ça, c'est le plus grand service qu'on puisse rendre à l'humanité. Alors, la deuxième partie de notre thème, c'est faire resplendir la lumière du Christ dans le monde. Quand une lumière resplendit, ça veut dire qu'elle brille, qu'on la voit. On ne peut pas cacher une lumière. C'est ce qui s'est passé quand Jésus a fait des miracles. Il y a eu des témoins qui ont vu ce qu'il a fait. Ces gens ont raconté autour d'eux et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et on en parle encore aujourd'hui. La preuve, on est là et on parle souvent des miracles de Jésus dans une église. De même, quand un ou une jeune cède la place à une personne âgée, à un handicapé ou à une femme enceinte dans le métro ou dans le bus, il y a des témoins. Ça se voit, il y a des gens qui ont vu ce geste. Et ces gens-là vont certainement en parler. Parce que ce n'est pas chose très courante actuellement. Je ne sais pas si vous prenez souvent les transports en commun, mais quelquefois, quand il y a une vieille personne debout, les jeunes qui sont assis ne se lèvent pas tout le temps. Et cela va probablement circuler au-delà même de la rame du métro ou du bus. On va en parler. On ne retient pas ces bons gestes. Ça se répand. Mais sachez que toutes ces bonnes actions que vous faites au quotidien sont certes bien et mises en lumière, mais c'est mieux si elles sont faites au nom de Jésus. Si vous êtes guidés par la foi en lui, la foi et les œuvres sont donc intimement liées. Et c'est ce qui est dit dans Jacques 2. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Soyez donc remplis de cette foi qui conduit aux œuvres en toutes circonstances. Amen. Ry havana, ankehitriny Andriamanitra dia izarany teniny amintsika, noho izany dia hanantona azy tsika amin'ny fifaliana ary andreny teniny. Ataontsika ny hira 700 ry fanahy mpanazava. Mandritra izany dia miakatra etsy anoloana ny mpandray anjara rehetra.
Andriamanitra io, ndreto izahay, voreto, vonona eny ny teninao. Ny teninao, Tompo, izay fanilo ny tongotray ary fanazavana ny lalànay. Koa izany indrindra no natonanay ianao ankehitriny. Mangataka aminao, Tompo, mba hanome anay ny fanahinao masina, hampazava ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, ho vonona andray ny teninao. Ny mpiteny sy mpamaky ny teninao dia angatahanay indrindra ho fenoan'ny fanahinao masina ihany koa, tsy teny afa-tsy ny sitraponao, ary ny afatra izay ho ampitain'ny mpanomponao anie, aniry aty anatinay ary amovo be, ahafahanay mampitombo ny ambandain'ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Ianao no hiasa, Tompo, izahay dia mpanompo fotsiny ihany. Ho dia mitenena Jehova araka ny fombanao fa voninkaino ny mpanomponao. Amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 43, versets 8 à 13. Ésaïe 43, versets 8 à 13. Au nom de Jésus. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Oui, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Notre seconde lecture se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Hamarana ny famakian-teny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 9, andiny 7 ka hatramin'ny 12, mitsangana amin'ny fiangonana. Rehefa hita izany dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy kosa vehivavy anankiray azona nitsakitsabady, nentin'ny mpahay lalàna sy ny farisianina raha vehivavy, ka narosony teo anoloan'ny olona dia ory zareo tamin'i Jesosy. Mpampianatra, azona nitsakitsabady ity vehivavy ity, ary Mosesy ao amin'ny lalàna dia nandindy anay tora-baton'ny vehivavy toy izany, fa ianao kosa mba ahoana? Nolazain'ireo izany amandriana azy mba hisy hampiangana azy, fa i Jesosy kosa niondrika dia nanoratsoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ry zareo amin'izany mbola manontany azy ihany, ka nitraka izy ary niteny tamin'ireo hoe izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany.
dia niondrika indray i Jesosy ka nanoratsoratra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa noho nandray izany dia niala teo tsirairay nanomboka hatramin'ny zokonjokony. Ka i Jesosy irery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo anoloan'ny olona. Dia nitraka i Jesosy ka nilaza tamin-dra vehivavy hoe, aiza ry zareo teo ramatoa? Tsy nisy nanameloka anao anga? Dia novaliany hoe, tsy nisy tompoko. Ary hoy Jesosy taminy, izao koa tsy manameloka anao, mandehana ka aza manota intsony manomboka izao. Tamin'izay dia nitenenan'i Jesosy indray ny vahoaka nataony hoe, izao no fahazavana ho an'izao tontolo izao, izay miaraka amiko tsy mba handeha anatin'ny aizina, fa hanana ny fahazavana vokatry ny aina. Amen. dia mampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy eo amin'izao tontolo izao. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitara-dalana antsika. Azahoantsika mahatakatra izany fahamarinana izany ary indrindra mampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy eo amin'ny tontolo izay nametrahan'ny Tompo antsika. Mipetraka isika. Ny tena mpanompo dia mampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy eo amin'izao tontolo izao. Raha miresaka ny tena mpanompo isika, dia misy koa izany ny mpanompo sandoka. Ireo mody mpanompo, mitonona ho mpanompo, kanjo ahy mitady ho tompoina. Ny tena mpanompo dia ireo izay manana ny Kristy eo amboniny, mibaiko azy. Ary ny teniny sy ny asany ary ny fombany dia hitarafana ny Kristy, hamantarana any Kristy. Ianareo ny vavolombeloko ny Tompo, ary izany vavolombelona izany dia mpanompo, mahalala, mitoky, ary manambara any Kristy. Zay ny fahamarinana voalohany. Ianareo ny vavolombeloko ny Tompo, ka mpanompo mahalala, mitoky, ary manambara. Ny tena vavolombelona dia mahatoky, izany hoe azo itokisana. Manambara sy maneho marina ilay ijoro ny vavolombelona, fa tsy manampy na manala. Araka ny voalazako teo, misy ny vavolombelona mandainga, izay manampy na manala amin'izay hitany sy reny. Misy koa aza milaza sy mampiseho zavatra hafa tanteraka, noho izay asehon'ilay ijorona vavolombelona. Ireo ilay mamorona. Tsy zany ny tena vavolombelona. Nous ne pouvons témoigner authentiquement Jésus-Christ
que si nous le connaissons vraiment, c'est-à-dire si nous sommes unis à lui. Ainsi, aimer, c'est aimer ce que Jésus aime. Haïr et rejeter ce qu'il n'aime pas. Et le servir, c'est rechercher avant toute chose le royaume de Dieu et sa vérité. Avant toute chose. Vous savez, et nous le savons tous, que c'est la parole du Christ qui nous façonne grâce à l'éclairage du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes vraiment en communion avec lui, vraiment unis avec lui. Et le témoin authentique, c'est celui qui a cette capacité de s'effacer pour laisser Jésus diriger sa vie. Le Seigneur lui-même a dit, vous étudiez avec soin les Écritures, et c'est nécessaire, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et c'est la vérité. Mais ce n'est pas suffisant, car Jésus continue. Or, ce sont elles qui témoignent de mon sujet. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Si connaître la Bible, les Écritures, si l'étude biblique est importante, car utile, elle ne suffit pas. Il faut venir à Christ. Il faut le recevoir dans son cœur et recevoir ainsi une vie en abondance et la vie éternelle pour devenir enfant de Dieu. Et les témoins authentiques, selon le modèle de Jésus, le Fils authentique, les témoins authentiques sont ceux qui ont Jésus dans leur cœur pour devenir des véritables enfants de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Et ce sont seulement les véritables enfants de Dieu qui peuvent authentiquement témoigner de Dieu et de Jésus-Christ. Rehefa mandray an Kristy ho velona ato anatintsika isika dia mitombo amin'ny fatokina azy, mitombo amin'ny finoana ny hevitro zany. Hanika tsy misalasala amin'ny fahamarinana ny teniny, tsy natao edikevitra ny tenin'Andriamanitra fa natao raisina. Ary izany fahatokiny zany no ahafahana manatanteraka ny baikony tsy amin'ny tahotra, tsy amin'ny mpisalasalana, satria mahatoky azy. Hanika lasa mpanompo mahatoky, digne de confiance. Zay isika vo afaka manambara marina. Ny momba an'Andriamanitra sy ny momba an'i Kristy. Zay isika vo afaka mijoro vavolombelona marina tokoa. Ka asehontsika amin'ny tenitsika, amin'ny fihetsintsika, amin'ny asantsika, iza moa Jesosy. Ary arintsika sy abaribarintsika eo amin'ny fiainantsika hoe tsara, tsara eo Andriamanitra eo. Ary zany ny fanontaniana. Moa ve ireo vavolombelon'i Kristy maneho ny fahatsarany Kristy? Sa sanatrian'izany kosa mampitahotra ny hafa ny amin'izany Kristy zany. Hoy ny Tompo, izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Ary zany Kristy tonga fahazavan'izao tontolo izao zany, dia tsy tonga fotsiny iseho fahazavana, fa niakatra tany an-danitra izy, ary nametraka baiko tamin'ny mpianatra. Amintsika zany. Inona zany baiko zany? Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tsy maintsy ampitohiziny ireo. Raha Kristy ny fahazavan'izao tontolo izao, dia ny fahazavan'i Kristy zany no entin'ireo vavolombelona eto amin'izao tontolo izao fa tsy ny fahazavan'ny tenany. Zany nefa ny andraisan'ny sasany ity teny ty hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Jereo fa mazava. Tsy ry havana.
tsy ny fahazavantsika. Ny fahazavan'i Kristy ary natao hampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy eo amin'izao tontolo izao isika, fa tsy hitondra ny fahazavantsika na ny fahazavan'olombelona. Fa raha izany tsy nila nidina tety izy, fa raha izany tsy nila niompo teo amin'ny hazo fijaliana izy, raha izany tsy nila nandany tenany sy nanetry tena izy. Raha tsy velona ao anatintsika Kristy manazava ny fontsika sy manadio ny fo, manazava ny saina sy ny tena ary ny fanahy, dia tsy afaka ho tena vavolombelon'ny Kristy isika, fa saritsary ny any. Dia manjary manao asam-pahazarana, fa tsy ilay manao ny asa atosiky ny fanahy izay hitoeran'ny Kristy ao anatintsika. Ary dia afaka mamirapiratra eo amin'izao tontolo izao isika, mampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy. Certains spécialistes de la Bible affirment qu'il faut être transparent à la lumière de Jésus pour être des véritables témoins. Il y en a même qui disaient il faut être transparent à Jésus-Christ pour être des témoins authentiques. Le mot transparent signifie faire transparaître celui qui est, faute de transparence, est caché par nous-mêmes. Nous devons transparaître Jésus dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actes. Et c'est ainsi que nous le servions. Et c'est ainsi que nous sommes des témoins authentiques. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul s'est exprimé avec le Christ. Ce qui est moi est mort sur la croix. Ce qui est moi est mort sur la croix. Il y a des chrétiens qui aiment parler d'eux. En malgache, on dit ça, misaozao. Mais ce qui est moi est mort sur la croix, dit l'apôtre Paul, de telle sorte que c'est plus moi qui vis, c'est plus moi qu'on entend, c'est plus moi qu'on voit, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, ce que je vis maintenant, je la vis dans la foi, dans l'application de sa parole, lui qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Riavana, raha lazaina tsotra dia tsy mora. Zany miaina ny mahavavolombelon'ny Kristy eo anivon'izao tontolo izao zany. Indrindra izao tontolo izao anjakan'ny aizina. Nefa ny zava-dehibe amin'ny tompo tsy ny ahatonga izao tontolo izao feno hazavana. Ny tompo tsy mitady antsika efficacité amin'izany lafiny zany, fa ny tadiavin'ny tompo dia ny ahatonga antsika ho vavolombelona, mampiseho an'i Kristy na anaiky ny olona na tsy anaiky, na handray zany mazava zany zao tontolo izao na tsy mandray. Zany no seho raha nitoroteny Petera, nitorony amin'ny Kristy sy ny fandavany jiosy azy, tohina ny fony jiosy dia nanontany hoe inona ny tokony ataonay ry rahalahy. Fa i Stefana izay feno ny fanahy koa tahaka ny Petera, rehefa nitory an'i Kristy ary nanambara fa ny ataony jiosy ny nahafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana, tofoka ny olona, tohina tamin'ny teny, saingy namono azy. Nenizany marina, nenizany mety, na ny Petera sa ny Stefana, samy feno ny fanahy izy roa. Noho izany, tsy nivokatra no ijerena, fa ny fahamarinan'ny fijorona ho vavolombelona, ny fahamarinan'ny teny, ny fahamarinan'ny fihetsika, ny fahamarinan'ny asa, zany ny jeren'ny tompo. So tsika mihevitra fa io baiboly io dia nampianatra antsika amorona sosiete kristianina. Tsisy an'izany eo amin'ny baiboly. Ary tsy nibaiko amin'izany ny tompo hoe andanonareo manangana sosiete kristianina. Fa inona ny antsony antsika? Ianareo ny vavolombeloko hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao. Ny mitory sy mamafy ary mijoro vavolombelona, zany no anjarantsika, na manaiky ny olona na tsy. Fa asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra no manamafy ny fo, tahaka izany nataony tamin'ny Farao.
na mafisin'Andriamanitra ny fony, na koa manokatra ny fo andray sy anaiky ny vaovao mahafaly, tahaka izany nataony tamin'ny Nebokadnezara rehefa nahita ny asan'i Davida sy ireo sakaizany. Anjaran'Andriamanitra ny manova ny olona, ny anjarantsika ny mijoro vavolombelona, tena vavolombelona marina. Mamarina izao sika, ary satria sataonan'ny mpitendry zava-maneno anio, ny mpitendry zava-maneno izay ny fidy zao loha hevitra zao, dia vavolombelon'ny fahasoavana miasa amin'ny famonjena sy amin'ny fanompoana. Cher Endripeo, SZM pour les uns, qu'est-ce que les musiciens de cette église doivent retenir? Vous savez que vous avez reçu le don par grâce. C'est le don de grâce ou le talent de pouvoir jouer vos instruments. Mais ceci pour témoigner et annoncer les merveilles de Dieu en Jésus-Christ à travers la musique que vous jouez. Nous en avons parlé hier. En effet, que l'on ait reçu 5 niveaux, 2 niveaux ou 1 niveau de talent, l'important pour Dieu, c'est pas ce que nous avons reçu, beaucoup ou moins. Ce qui importe pour Dieu, c'est ce que nous en faisons. Qu'est-ce que nous avons fait des talents et des dons que Dieu nous a donnés à travers l'Esprit Saint? Et c'est quoi? Faire fructifier ce que nous avons reçu. Ça veut dire, dans le fait que nous sommes musiciens, c'est de faire croître nos talents. Ceux qui ont reçu 2 niveaux arrivent à 4 niveaux. Ceux qui ont reçu 5 niveaux arrivent à 10 niveaux. Et ceux qui en ont reçu 1 niveau puissent grandir pour avoir 2 niveaux. Et après, le 2 niveaux, avec 2 nouveaux autres, deviennent 4 niveaux. Et ainsi de suite. L'important pour le Seigneur, et c'est le témoignage que nous devons faire en Jésus-Christ, parce qu'il est parti de cette terre. Il y avait seulement quelques milliers de gens qui croyaient en lui. Mais jusqu'à maintenant, ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti. Le nombre de croyants ne cesse d'augmenter. Oui, ce qu'il veut, c'est notre croissance. Ce qu'il veut, c'est notre développement. Ce qu'il veut, c'est que nous faisons fructifier ce que nous avons reçu pour que ça se multiplie. Et nous savons que la multiplication de Dieu, c'est exponentiel. Ce n'est pas linéaire. Et c'est ce que j'espère pour vous dans les 7 ans à venir. Vous avez 7 ans maintenant, mais dans les 7 ans à venir, Dieu attend de vous cette progression et surtout que sa gloire puisse se manifester dans ce que vous faites. Et pour nous tous, nous devons rendre gloire à Dieu pour les talents qu'il a donnés à ceux qui sont là. Et à ceux qui sont là aussi, sur place, parce qu'ils ont reçu quand même le talent. Peut-être au niveau 1, peut-être au niveau 2, ce n'est pas au niveau de toutes, par exemple, sur l'orgue. Mais vous l'avez reçu. Et Dieu attend de vous que ça puisse se multiplier pour montrer que la lumière de Jésus est une lumière merveilleuse, est une lumière qui fait des miracles, des lumières miraculeuses. Alors, ne soyons plus hésitants, ne soyons plus timides, mais osez
Osez témoigner que celui qui vous a donné ce don-là, il est bon, il est merveilleux. Il va vous montrer encore que sa merveille ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça va continuer. C'est la grâce. Cette grâce immense par laquelle Dieu nous sauve et par laquelle Dieu nous permet de le servir et de témoigner de lui. Alors, pour vous qui êtes sur place, peut-être vous n'avez reçu qu'un talent, 2 talents, mais vous l'avez. Alors ne soyez plus hésitants. Engagez-vous. Entrez dans la section NPO. Ainsi se manifestera dans votre vie la gloire de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Dia mitodika amintsika zay eny am-pitoerana eny. Mahatsiaro hoe tsy ao anatin'izany sampanam-pitendry zava-maneno zany aho, fa sao nomeny tompo talenta ihany ianao. Fa talenta zay afeninao. Tsy azo afenina, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina ny tanàna miorina ao tampon-tendrombohitra. Avia. Mba hiseho ao tampon-tendrombohitra, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra mahay mampitombo ny ray ho roa, ny roa ho efatra, ny efatra ho valo, ny valo ho 9 ary ainsi de suite. Ka dia aza misalasala ary esory ny enatra dia avia natevin-darana ny SZM. Mba ho voninahitr'Andriamanitra ary ho fitomboana ho anareo. Amen. Tsangana isika mandray ny fitahiana. Dia aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ahatonga anareo vavolombelona mahatoky, nandray an'i Kristy ary manana ny fanomezana avy amin'ny Kristy, azahoanareo manompo azy sy mijoro vavolombelon'ny fahatsarany ary vavolombelon'ny fahamarinany hatramin'izao mandrakizay. Matoky ilay ny antsoanareo, izy mahatanteraka izany ao an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, Zanan'ilay tokan'Andriamanitra. Nateraky ny iray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'iray ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, nombona tao amin'ny hazo-pijaliana, fanafotana antsika, da nanapahany Ponto Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanana indray, avy any ny haviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy miraisy zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy anteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino ny fiangonana iray, ny olona amin'ny fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny Batista iray, ho familakely, sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, indro mivelatra eto anaty-trehantsika, eto anoloantsika, ny latabatra masina. Fanasan'Andriamanitra io, raha na manahoana na manahoana toetra-ponareo amin'izao, na dia hoe mety mihevitra ny tsy hoe tsy mendrika an'izao fanasana izao azy isika, dia Andriamanitra mihitsy no miantso antsika. Koa ho fiomanantsika amin'izany dia ho ataontsika ny raha fa efatra amin'ny dimampolo sy roanjato dia mangataka ireo diakona ambany roso. Hitsangana ny fiangonana. Hoy ny Tompo, ny fiadanako no omeko anareo. Ary satria isika rehetra izao dia efa nahazo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, dia aoka isika izara izany ihany koa amin'ireo izay manodidina antsika hoe ho aminao anie ny fiadanana.
sanjatony fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka hodejantsika ny tompo andriamanitra. Ray masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mavonjy ny saorany anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tia anay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa no hiderany anjelo ny fiandriananao, sy tsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahany fiangonana eny an-danitra sy tia tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Izay koa ankehitriny miara manandratra amin'ny feony aminy ka amin'ny fanajana lehibe ny hideranay hoe aoka angenao rahatrahany tompo isika ka iaino sy eritreritra tsara ny teny milaza ny amin'ny nanorenan'ny tompontsika izao fanamasina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy tena andray mofo. Rehefa nisaotra izy dia novakianka ho izy, ity ny tenako anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia ho izy, ity ny kapoaka ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Na oviana no misotro anareo, fa na oviana no ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mpisaorana indray izay mampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ry kristianina malala, aoka isika ahatsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika dia nitsangana ho fahamarinana antsika rehetra. Ary aoka isika hiara hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompo lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho faty izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny rainay any an-danitro, treto izahay manao entana trehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, fijaliany sy ny fahafatesany, ny fifona mandrakizay ho anay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany indray izahay. Ankehitriny rainay eo, ahidino ny fanahy masina mpameno ny fonay, ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manantana anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Fa fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Miaraka amin'ny fiangonana, ry Jesosy Kristy tompo, izay tombo eto an-trehanao, manomana amin'ny latabatra masina, dia mangataka aminao mba hampiasinao aminao, tahaka ny sambana vonoka. Ampianarina mifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara-manana fiangonana masina manontolo, fihaonana misy fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ilay sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Amen. Ira fafito ambin'ny folo amin'ny zato andimy fahatelo. Jesus.
raha zanak'Andriamanitra azy dia samy manambara ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'ny tompo manao hoe ranay izay miandanitra ao masinany anaranao mitonga ny fahazakanao atao any sitraponao itiatanao ny miandanitra no anelina ny zazo aminay ary mamelana ikay tahaka namelanay izay mitaka aminay aza mitondra ny amin'ny fakaponao fa manafany amin'ny ratsy fanao fahazakana sy niry ary voninahitra mandrakizay. Amen. Okay, isakana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nalatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Hoy ny tompo, indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, raha misy mihaino ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiaraka hisakafo aminy ary izy amiko. Ary hoy ihany koa izy, avia fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Ataontsika ny hira voalahatra mandritra ny fisarana mofo sy divay. Oh,
izao no ataovy ho fahatsiarovanay. O koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fa itindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsako any rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome ho anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izay neno ampahery sy araonareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo rehetra ilay fiadanana. Amen. Hira fa 490. Mahazo mipetraka ianareo. Hoy ny soratra masina, fa maty ny teny raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa, koa manasa ny tompony anjara rehetra izay hanambarany asan'ny fiangonana mba hiakatra tenandreo. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA dia faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao ny asa mandrarasa ny fiangonantsika. Vaovao nasionaly. Fiofanana SAP KNPL. Ny fiofanana SAP KNPL manaraka eto anivon'ny FPMA dia tarihan'ny pastera Falimanana Andranto amin'ny alarobia izao amin'ny 3 alina amin'ny alalan'ny Zoom ary mitondra ny lohahevitra hoe qu'en est-il alors de la propriété privée, la propriété commune et la propriété divine. Nisy solotena 5 RNTily, nisy solotena 5 isika avy tamin'ny Sampanatily nanatrika ny RNTily eto amin'ny FPMA Toulouse nakany Luxembourg. Mitondra-bavaka ny fiverenany isika. Fifaliana ho an'ny Sampanatily iraisana nasionaly ny mandray ireo birao vaovao izay voatendry hitantana mandritra ny mandat 420 720 ary notokanana sy ny tsofin-drano nandritra ny RNT. Présidente Olo Andriana Val, vice-président Fanny Ravelson avy eto Toulouse, secrétaire Paminara Johnson avy eto Toulouse, trésorière Heinz Ramarivo, gestionnaire financier Luc Rakutmalala. Cœur uni, le moment tant attendu est enfin là. Le Cœur uni 2026 vous ouvre grand ses portes pour un temps exceptionnel de louange et de communion et de partage.
Le grand concert aura lieu le samedi 16 mai à 16h à l'espace Pierre Bachelet à Damary-les-Lys. Entrée libre, une offrande sera recueillie sur place. Jeûne et prière. Le prochain moment de jeûne et prière, organisé par l'AFPEMA, aura lieu le dimanche 10 mai. Pour l'AFPEMA Toulouse, ce sera donc après le deuxième culte de 11h. FMM, Fiara Miasamptandjna, Amnala di Fulme Yuyankua, no andro ny kanany FPMA nasionaly hitondra ambavaka sy hanoanana ny fiaraha-miasampitandrana eto amin'ny FPMA. Noho izany, ny rakitra rehetra amin'io alahady io dia tokana manontolo ho an'ny FMM. Vaovao faritany, 80e anniversaire FPMA Montpellier. Nous avons la joie de vous annoncer la célébration du 80e anniversaire de la FPMA Montpellier qui se déroulera les 20 et 21 juin 2026. Des précisions complémentaires vous seront communiquées prochainement. Vavautafu, rakpsorana, olona iray manolotra 100 € ho an'ny trano fiangonana, 100 € ho an'ny jobily fahefapolo taonan'ny pasteur Élysée ary mangataka ny hira fanampiny efatra amin'ny telopolo tompo malalao. Filazana mariage. Presto Clément et Marie Cléry, Raëlson Vunzi, Razaf Tsambaina Voulatine, sont heureux de vous annoncer l'union de leurs enfants, Élodie et Thérèse, le samedi 23 mai 2026 à 14h au Temple des Carmes à Montauban. Iti Nfilajana Foluani. Comme convenu, nous demandons aux futurs mariés de se lever afin de vous présenter à l'Assemblée. Ainsi, nous sommes heureux pour cette grâce que le Seigneur vous accorde et nous sommes de tout cœur avec vous pour ce témoignage d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans chaque étape de ce projet. Isika fiangonana kosa dia manana didy amin'ny fitondrana ambavaka ny fikasany ireo zanantsika ireo. Vous pouvez vous asseoir. Sampana vehivavy kristianina. Ny sampana vehivavy kristianina dia hanao fanentanana hitaomana ireo vehivavy tsy ankanavaka eto amin'ny fiangonana anatevin-daharana azy ireo koa manome fotoana ny vehivavy rehetra ny asabotsy 12 May ho avy izao. Fandroio dia nyzao azy ny fotoana. Sampana STA. Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Dans le cadre du Vukaj de l'STA, nous vous proposons de délicieux layer cake pour 6 personnes en 2 parfums au choix au prix de 20 €. Mangue passion et chocolat vanille. Les commandes sont possibles dès maintenant et à chaque fin de culte jusqu'au 24 mai. La livraison peut se faire à la fête des mères ou à la fête des pères. C'est une belle occasion de célébrer les mamans et les papas tout en soutenant les projets du Sampan et de l'Église. Merci pour votre soutien. Sampana fifoazana, mampandrehantsika fiangonana fa efa misokatra ny fisoratana anarana amin'ny isan-keritaona ny safifo izay ho tanterahana ny Giella ny 9 ka hatramin'ny 12 Jolay. Ny sarandasy dia 27 € par jour na 162 € par semaine. Maimai-poana ho an'ny ankizy latsaky ny efataona. Afaka miantso ny prof safifo izay maniry hisoratra anarana. Jobily fahefapolo taona asa fitandremana. Fandrio dia nyzao nijarinao amin'ny famaranana ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny tandremam-pitandrina Élysée André miandry mivady sy ny fanamariana ny fandehana ny misotro ronono. Ny toerana dia ny amin'ny Château de la Garrigue, Villemur-sur-Tarn. Ny asabotsy 10 Oktobra dia isy ny konsera ataon'ny korala ho sanam-bojatov Europe sy ny mpanatalenta eto amintsika. Ny alahady 12 Oktobra dia fanompo-fivavahana isaorana an'Andriamanitra arahana sakafo agape afanain'ny sampana sy ny hery velona ny velon'ny fiangonana. Mitohy ny fifandraisana anjara izay fotsika amin'ny tsangam-bato fiara mitentina 20 000 €.
595 € ny voangona ary 825 € ny lelavola azo. Afaka mandray anjara koa isika amin'ny tsangam-bato voyage mitetina 2800 €. Ny saxophone dia efa nisy namandrika. Misaotra ireo nanome ary ireo izay mbola handray anjara rehetra amin'izany. Tournée Europe 2026 Tarkaniako. Le groupe malgache évangélique Aniako se produira à Toulouse le vendredi 8 mai 2026 à 18 h au Vieux-Temple pour évangéliser et partager la culture de Madagascar à travers la musique, les chants et les danses. Vous pouvez utiliser le QR code affiché pour vous inscrire. L'entrée est libre avec offrande pour notre participation aux frais. Il y aura également une buvette à l'entracte. Les places sont limitées. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata ho avy zao amin'ny fitora sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Permanence mpitandrina. Misy ihany koa ny permanence toy ny mahazatra ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro. Ary ny alakamisy amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny birao ny fiangonana. Fanadiovana ny trano. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano anio dia ny FNM sy ny NGPO. Diary toy izao ny diarintsika manaraka. Ny alahady 10 sy 17 Mey dia fanompoam-pivavahana fidirana indroa amin'ny 7 ora sasany sy amin'ny 12 ora maraina ao amin'ny Vieux-Temple. Ny alahady 14 Mey fankalazana ny Pentecoste sy ny fanokanana ireo katekomena vaovao eto amin'ny Temple du Salin manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Koa noho izany ny fankalazana ny Pentecoste 14 Mey dia eto amin'ny Temple du Salin ary manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Ny alahady 13 Mey dia fanompoam-pivavahana fidirana indroa amin'ny 7 ora sy sasany sy amin'ny 12 ora maraina any amin'ny Vieux-Temple. Saotrantsika nahatra hatramin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra mahatratra ity andro ity ary indrindra misaotra ny fanatrehanareo izao fotoana izao. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay miara-mivavaka eto sendra mandalo na voahonina. Ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly zahay mandray anao sy miarahaba anao. Tonga soa indray eto amin'ny tanànan'ny Toulouse. Misaotra indrindra tamin'ny nanekenao hiaraka aminay. Efa niaraka taminay ianao tamin'ny sekoly alahady na sekoly ny tenin'Andriamanitra teo ary zao mbola miaraka aminay amin'izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra indrindra makasitraka satria ny tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy ka dia nampahery anay tokoa ny arahanao taminay anio. Ka dia mitsodranao anao zahay ny tompon'ny fahasoavana ane hitarika anao mandrakariva ary indrindra hiaro anao amin'ny ratsy rehetra sy hatanteraka soa ny antony nahatongavanao eto ary mbola hitantana anao na aiza mba ho endriky ny voninahiny ny fiainanao. Misaotra tompoko. Fanaontsika koa ny alahady voalohany amin'ny volana tahaka izao ny miarahaba ireo zokiolona marihana fa ireo mihoatra ny 70 taona ka ny soratra anarana no antsoina hoe zokiolona. Ka dia misy 9 mianadahy izy ireo natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'ny volana aprily iny. Ka raha eto ianareo dia angatahana mba hitsangana ny tsy eto moa zany dia any atokantrano any mandray miafatra. Ramatoa isany sy andriamatoa isany. Andriamampianina lala, tsy eo izy moa zany fa any amin'ny région parisienne. Ramatoa Rafaly manana sosora tiaray. Ramatoa raha maefa solo raha tsy mia Pierrette. Ngamba tsy eo izy. Ramatoa rasolo Oaro Irène. Ove Irène, tsy eo koa. Ramatoa rasolo Malala Aimé. Ary andriamatoa solo Rabarimanana Élysée. Dia faly ny fiangonana miarahaba anareo
na tratrasoandray ny tsingeritaona na aterahanareo tamin'iny volana lasiny satria mpianakavin'ny finoana isika piraitam-po amin'ny tompo dia miombona koa amin'ny fifalianareo zahay ary mirarosoa indrindra nareo ho tratry ny ela indrindra feno fiadanana ary arovan'ny tompo amin'ny ratsy rehetra sy ho tarihino amin'ny tsara ho voninahitry ny anarany sy fitombona ho atsika indraminay ny teny ao amin'ny Isaia mpaminany hoentinay mampahery anareo tenin'ny tompo ity ary satria teniny izy ny mahatanteraka azy amintsika izay mino azy tsy miova aho ny tompo na dia mandra-pahantitrareo azy anoana anareo aho mandra-pahafotsy ny volonareo izano nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany eny izaho no anoana anareo sy hamonjy anareo izany moa ny dika teny iombonana nakana an'izany andininy soratra masina izany dia ny tompo ane hatanteraka izany aminareo ary ny tompo ane hatanteraka ny vavaka rehetra asandratra na aiza na oviana ho anareo dia ara-mivavaka isika fiangonana tompo Andriamanitra ay misaotra anao zahay no ireto zokinay ray aman-dreninay izay nitahinao sy narovanao ka nahatratrandray ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana lasa iny fitahinao zany fahasoavana avy aminao zany ary dia isaoranay sy ankalazanay ianao ary dia mivavaka ao an'izy ireo zahay ianao tompo izay efa nitahy azy nandritra izay taona maro zay mbola hitantana azy ireo ka atonga azy hatratra indray ny taona nitsingeringerinina ary ho feno fiadanana sy fitahina avy aminao Andriamanitra tompony zavatra rehetra ka ninninona tsara ninninona mampandroso ninninona manome voninahitra anao ary ninninona mahasoan'izy ireo dia ho tanterahanao ane izany ary indrindra ataonao mitafitafy fisaorana izy ireo sy izahay ka ahatonga ny anaranao hisandratra hatrany ary ny fitahinao mananambiampy ahenika ny fiainanay dia matoky zay fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay nangatana amin'izao vavaka izao ianao dia anao nidera sy niaja ny voninahitra noho ny ataonao amin'ireo hatramin'izao koa mandrakizay amen dia mahazo mipetraky nareo tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahakasika ny trano fiangonana voalohany dia araka ny efa nampitaina tamintsika dia misy tanjona fohy sady maika zany hotratrarintsika amin'ity taona ity dia ny fankalazana ny jobily fa 70 taona ny tandreman'ny mpitandrina Elize mivady ka dia nisy fanovana ny tanjona arabola amin'ny trano fiangonana satria izay zany no priorité-ntsika amin'ity 2026 ity noho izany dia novaina 35 000 euros 540 euro ny tanjona arabola ny trano fiangonana ary dia miezakitsika manatratra ny tanjona amin'ny resaka tsangam-bato ary ny trano fiangonana zany no faharoa ao anatin'izany ary dia mampahery antsika hatrany amin'ny fanatanterahana ny adidy izay mipetraka amintsika ho fanehoana ihany koa ny fitahiana avy amin'Andriamanitra izay apetrany amintsika tsirairay avy izany. Faharoa dia mahakasika ny avaram-patana fahatelo dia ho tanterahana ny sabotsy 30 Mey amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva ao amin'ny Vieux Temple dia manasa antsika rehetra zany hitondra ny tirelira amin'ny fotoana io ary androtsaka izay voangontsika nandritra izay fotoana nananantsika ny tirelira izay. Marina fa ny tirelira dia araka nefa ho an'izay efa nahazo dia manana endrika trano fiangonana endrika hita maso any amin'ny tokantranontsika ampatsahivana antsika fa manana an'izay tetikasa izay sika fiangonana ary mba ho tsahivitsika isan'andro itya tetikasa tia no apetraky ny fiangonana ho tanterahantsika mandritra ny fotoana maromaro ary dia ao zany no metrahantsika indrindra moa zany ho an'ny ankizy ho fanazarantsika ny zanakitsika ihany koa mba hanome ho an'ny asan'Andriamanitra izany fa isika lehibe ihany koa dia amporisena hanao izany ary dia angonitsika ao ny fanomezana ary amin'ny 30 Mey zany no hoentintsika any amin'ny Vieux Temple izay voangontsika hatramin'izay dia mbola misy anankitelo afaka vidintsika telo sisa no disponible dia afaka mividy izantsika 7 euro ny vidiny ery Ampiravana dia misaotra antsika amin'ny fandraisana anjara. Ny fahatelo farany dia mahafaly antsika ny mandray ireo tompona andraikitra vaovao ao amin'ny tarikasa fitrandrahana sy lalàna. Nous sommes
heureux d'accueillir les 3 nouveaux responsables de la commission juridique et prospection. Donc, je vous invite à vous lever sur place. Anthony Randrianardzon, Antra Ramantra, Tiresi Raelson. Izy telo zany no iandraikitra ny tarikasa manomboka izao. Manana adidy maro dia maro izy ireo ka dia apetratsika amin'ny tompo ny asa sy ny andraikitra izay hoentin'izy ireo. Raha jerentsika dia tanora fa mino fa Andriamanitra no efa niantso azy ireo ary misy antony manokana matoa ny tanora zany no nantsony ao anatin'izany amin'ity tarikasa ity. Ary dia etona dia misaotra ny tompon'andraikitra teo aloha izay namindra ny flambeau moa ny filaza azy dia isaorana azy ireo izay vita hatramin'izay ihany koa. Izy ireo dia marina fa miasa ao amin'ny tarikasa ihany manohy ny fiaraha-miasa dia isaorana azy ireo izany. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Dia izay ry havana ny mahakasika ny trano fiangonana koa dia manantena ny fahatongavantsika amin'ny 30 May amin'ny 4 ora ao amin'ny Vieux Temple. Tonga amin'ny fotoanan'ny rakitra isika. Misy fanamariana kely mikasika ny rakitra, misy semeup anankidimy ka ny anankiroa afovoany dia ho an'ny vokatra endrim-peo dia ny anankiroa amin'ny sisiny ny rakitra dia misy anankiray ny ariana ihany koa rakitra. Dia ny valopy endrim-peo ihany koa dia alefantsika ao anatin'ny fitatazan-drakitra. Dia ataontsika ny raha efa voatondro.
fotoana manokana kalazana ny isa-taona ny endrim-peo isika ka mangataka ny filohan'ny sampana sy ny filohan'ny fiangonana ho avy aty anoloana. dia mbola mananitra ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Saotra n'Andriamanitra lehibe tsika satria dia afaka mankalaza an'Andriamanitra noho izao isan-taona ny sampana zava-maneno endrim-peo eto amintsika izao. Mety ho gaga isika hoe tsy voaingana ve no nankalaza izany tamin'ny volana novambra lasa teo, fa nisy fiovana kely ny calendrier fiangonana tamin'ny herintaona satria tokoa dia 7 taona lasa volana May 2024 no notokanana ny sampana endrim-peo, sampana zava-maneno eto amintsika, ary dia raina ny tompony amin'izany. Araroatoko ny fandraisam-pitenenana an'io hijoroana vavolombelona amin'ny anaran'ny sampana zava-maneno endrim-peo, satria tokoa amparetretena ny lazana fa ny sampana endrim-peo dia miezaka hatrany mitady izay hanatsarana ny asa fanompoana ny antsoin'ny tompo azy. Koa mahafaly anay ny manolotra fampiofanana sonorisation amin'ity manomboka amin'ity taona ity izany dia entina hatrany hanatsarana ny asa fanompoana izany satria dia asa fanompoana mitokana tokoa izany fanamboarana ny sonorisation izany, ka misy mpikambana atao amin'ny sampana izany hanolotra izany amin'ny fomba maimaim-poana. Je me permets de continuer en français. Donc nous avons le plaisir de partager à l'Église un parcours de formation. L'idée c'est de chercher toujours à être meilleur dans le réglage de la sonorisation. Donc le parcours s'intitule Sonoriser un événement. Qu'est-ce qu'un événement? C'est le culte d'aujourd'hui par exemple. Ça peut être aussi un événement des autres sections, les concerts, etc. Et il est important de bien sonoriser ces événements-là pour que le message soit passé à tous ceux qui assistent à ces événements-là. Pourquoi un parcours de formation? Parce que notre matériel est de plus en plus complexe et ça requiert de plus en plus de connaissances techniques avancées pour pouvoir en sortir tout le potentiel et donc d'améliorer la qualité des événements pour la gloire de notre Seigneur. À qui s'adresse cette formation? Elle est ouverte à toute l'Église, mais elle s'adresse avant tout aux personnes qui souhaitent s'engager dans ce ministère de la sonorisation. Donc, l'objectif, c'est de former une équipe dédiée et qui va servir ensemble à travers la sonorisation. Elle s'adresse aussi à toute personne qui souhaite approfondir la connaissance de la sonorisation et vraiment approfondir sur le plan technique, car la formation va être technique, mais comme j'ai dit tout à l'heure, cette technicité est nécessaire pour maîtriser notre matériel. Et si vous avez déjà de bonnes connaissances en sonorisation, vous êtes aussi les bienvenus, parce que l'idée c'est aussi de se partager les expériences, les connaissances. Donc si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous pouvez scanner le QR code qui est là, il y aura une petite présentation. À la fin aussi, il y aura un petit formulaire, vous pouvez donner vos coordonnées si vous souhaitez vous en renseigner ou vous inscrire tout simplement. Et n'hésitez pas à se rapprocher de n'importe quel NGO pour cela aussi. Riavan, betsaka ny adidy sy ny andraikitra miandry ny sampana zava-maneno sy antsoroan-drareo. Mila fanohanana avy amintsika izy ireo. Ahoana ny fomba ahafana manohana ny sampana endreo? Voalohany amin'izany dia ny vavaka. Mazotoa mivavaka ho an'ny sampana endrim-peo satria dia hery lehibe ho anay izany. Faharoa, afaka manohana koa ianareo amin'ny fanatevenan-daharana araka ny antsoin'ny pastera teo dia manasa antsika rehetra izay mahare ny antson'ny tompo hanolotra ny talentany hampiasa izany ho voninahitry ny tompo ary hampitombo izany indrindraindrindra araka ny lesona azy tsika androany.
azontsika atao ihany koa ny manohana ny sampana endripeo amin'ny alalan'ny valopy izay efa nozaraina teo. Raha ohatra ka tsy tafihomanareo tamin'ity alahady ity dia azonareo atao mandrotsaka izany amin'ny lahady hafa ihany koa, ary azonareo atao koa mandray anjara amin'ny alalan'ny carte bancaire raha ohatra ka izay no mety amintsika, ary dia misaotra mialoha ny amin'izany fanohanana izany. Mila fanohanana tokoa ny asa fitendrena zava-maneno zarainantsika fiangonana, fa ilay orga menamena efa nananantsika hatramin'ny fa 15 taona ny FP Matolozy, izany hoe 12 taona lasa izay angamba, dia simba ankehitriny. Eo amin'ny mpijerena izay azo ataony amin'izany tompon'andraikitra raha afaka amboarina, fa mety ho tonga koa ny fotoana hanoloana izany, koa dia tsipy sahady ny antso amin'ny fanohanana izay mety ho hanoloana izany organtsika izany. Eto am-pamaranana tsy hainy tsy saotra ny FP Matolozy Ray Manontolo izay tarihan'ny Ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Élisée Mivady. Misaotra ny Pasteur Élisée izay nitarika ny fanorenana sy fanorenana izao sampana zava-maneno izao 7 taona lasa izay, ary mampahery anao amin'ny fiomanana ny amin'ny jobily sy ihany koa ny fisotroana ronono, ary raha sitrapon'Andriamanitra izany dia mety araka hitendrentsika amin'ny 9 taona ny sampana endripeo. Misaotra ny Pasteur Nomena ihany koa, ary mampahery amin'ny fandraisana ity fiangonana ity, ary hiezaka izahay mba ho mpiara-miasa mahatoky ao anatin'izany. Misaotra ny birao fiangonana, ny komity, ny vondron'asa somera, ny mpiara-miasa rehetra, ireo sampana namana rehetra, ny OSPMA, ny fiangonana manontolo. Tsy adino ny misaotra ny sampana zava-maneno eo amin'ny faritany Fahatsanina izay soloan'ny filoha tena eto, mampamangy any amin'ny sampana zava-maneno rehetra eo amin'ny faritany. Misaotra ihany koa ny sampana zava-maneno rehetra manerana ny FPMA. Fisaorana no nanomboako ity fandraisam-pitenenana ity, fisaoran'Andriamanitra. Mbola hisaotra sy hiderahan'Andriamanitra izahay rehefa avy eo amin'ny alalan'ny feokira anankiray, fa mbola fisaorana n'Andriamanitra ihany koa namaranako azy, koa misaotra ny Tompo ary ho azy ireny any voninahitra. Dia mbola mpitombona amintsika mandrakariva ary havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Njoro eto ny tenako mitondra ny tenin'ny sampana zava-maneno eto amin'ny faritany Atsimo andrefana, izay andraisako fitenenana amin'ny mahafloa. Dia mitondra ihany koa ny tenin'ireo mpiara-miasa ao anatin'ny birao izay tsy afaka manatrika etony, ary indrindrandrindra ny mpitandrina piay dia ny Pasteur Charles Rakotondramanana izany. Ny voalohan-teny ry endripeo, ry fiangonana, dia ny miarahaba anareo no ny fahatratraranareo izao fa 7 taona ny sin'ny sampana izao. 7 taona fantatsika tsara fa taona ny fahafenoana izany, isa masina hoy tsika. Dia tena amin'ny fifaliana tokoa no iarabananareo anatin'izany, ary araka ny loha-hevitra izay nifidinareo hoe ny tena mpanompo dia mamirapiratra ny fahazavan'i Kristy amin'izao tontolo izao, dia hita fa tsy sendrasendra raha toka manao akanjo fotsinareo, fa dia tena hita mamirapiratra tokoa ary tena mazava tokoa ianareo, ary ny fitsikinareo dia ahitana ihany koa izany hitsikinareo rehefa avy eo. Manaraka izany dia mifaly amin'ny tompo izay ry havana ny aminareo, satria fantatray fa eto anivon'ny fiangonana FP Matolozy dia tena fahazavana ianareo, ary mijoro vavolombelona amin'ny asa maro izay andraketanareo, iantsonanareo, dia eo mandrakarivinareo ary renay any anivon'ny faritany izany. Misaotra anareo ihany koa satria fahazavana ianareo anivon'ny faritany, ary indrindrandrindra ihany koa eo anivon'ny nasionaly. Ary amin'izany indrindra dia ankasitrahana indrindra anareo fiangonana FP Matolozy, ny amelanareo mandrakariva ny sampana endripeo manao missiona ny ivelany, mandefa délégation, ary isaky ny misy antso iantsona ny mpitendry zava-maneno dia eo mandrakariva ny sampana endripeo, na tamin'ny Zakabe izany Grand Sud, na tamin'ny fitsidihana ny fiaraha-mivavaka po tamin'ny herinandro teo izay nisoloana tena, na tamin'ny fanotronana ihany koa ireo sampana zava-maneno vao niforona tamin'ity taona ity ny SD Montpellier
tamin'ny heritaona ny SDM Bordeaux tamin'ny fanatrehanareo tsy tapaka ny cellule de prière izay karakaraina ary tamin'ny délégation izay nalefanareo ihany koa namangy ny STK Clermont-Ferrand ary nitendrenareo tao anatin'izany dia isaorana ny tompo ary hijoroana vavolombelona ny mahafahazavalanareo ary tsy ho tapitra izany ihany fa mbola ho fahazavana ihany koa ianareo satria araka ny efa fantatsika dia eto amintsika eto Toulouse ary raha marimarina kokoa any Masep no natanterahana ny lasy iraisan'ny sampana telo dia ny sekoly alahady ny sampana tanora kristianina ary amin'ny SDM izany dia ho tanterahana ny fahenina amby roapolo sy fafito amby roapolo ny volana septambra ary anentanana antsika rehetra sahady amin'ny fikarakarana sy ny fandraisana anjara dia ho hita amin'izany ihany koa fa ho tena ho fahazavana ianareo araka ny tenenin'ny filoha teo satria dia hisy formation izay sombiny amin'ny formation sonorisation ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika izay ho zaraina amin'ny mpitendry zava-maneno ny faritany rehetra ihany koa dia isaorana sady ianareo izany manaraka izany ary tsy kely indrindra dia mametraka anareo mandrakariva eo amin'ny tompo izahay ary mampahery anareo amin'ny asa soa izay ho tanterahanareo ary indramina ny tenin'ny soratra masina izay hita tao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 10:9-5:20 vakina amin'ny anaran'ny tompo koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misolo tena ny fiangonana miarahaba any reto sampana zava-maneno ireto isika faly miarahaba izy ireo amin'ity isan-taona ity tsy fombafomba ry ity isan-taona ity ry havana fa fankasitrana an'Andriamanitra noho ny talenta izay nomeny anireto sampana ireto ary dia isaky ny mahita anareo dia mankasitraka an'Andriamanitra izahay na ny fahavitrianareo rehefa miantso mila mpitendry amin'izao fotoana izao dia tonga ianareo na ny sampana izany raha mila mpitendry na ny fiangonana dia tonga ianareo koa dia mahereza mandrakariva ary hiteka sika fiangonana ho famparezana azy ireo satria mba ahafana izy ireo mandroso mandrakariva. Dia mahereza indrindra hitombo mandrakariva ianareo ao amin'ny tompo ary indrindra tandremo ny fonareo rehefa mitendry dia tena ho an'Andriamanitra. Izay no anisan'ny zavatra mila tsaroana izany rehefa manolotra ho an'Andriamanitra ny talentanareo. Dia mirary soa amin'izay tohiny rehetrarehetra ary misaotra sahady ny amin'ny fiofanana izay tolotrareo ho an'ny misokatra ao amin'ny fiangonana ary inona izany fa ampitombo ny talentantsika tsirairay avy izay manana talenta amin'izany ary ampitombo ihany koa ny fomba akasitrahantsika an'Andriamanitra, fomba fiderahantsika an'Andriamanitra mba tena ilamina tokoa ao anatin'ny fanampian'izy ireo amin'ny fiderahana amin'ny anaran'ny feokira dia aneo ny fahazavan'Andriamanitra tokoa ane izany. Dia mirary soa ho anareo. Dia iombam-bavaka hitondra ny sampana isika hivavaka isika raha eo isaoranay dia rahanay ankalazainay ny anaranao fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ary tsara ny fitondranao anay ry Jesosy Kristy tompo dia rahanay sy ankalazainay indrindra ianao lohan'ny fiangonana fa tsy mba matorina rendrehana ary mitondra anay ho amin'ny fitombona mandrakariva ary mampitatra ny ambaindain'ny fiangonana izay tsy inona fa vatanao ety an-tany. Misaotranao izay no ny fiorenan'ity sampana fahavalo ty eto amin'ny fiangonana. Ny valo izay eo amin'izao tontolo izao manondro ny fahavalo fa eo aminao kosa ny valo dia ny mandrakizainao izay mandro tsoa izany ny endriky ny valo. Koa dia mangataka aminao izay ho an'ity sampana ity aneo tokoa ny mandrakizainao ilay mandrakizay ny fahazavana, ilay mandrakizay ny fitombona, ilay mandrakizay ny fahafianoana
ary indrindra le mandrakizay ny fifaliana sy ny fiadanana. Dia mangataky indrindra zay ny eo amin'ny fitotaona manaraka indray ho avy mba ampitomboana mandrakariva hatrany an-trano ny risim-ponireo, ary ampitomboanao koa ny isan'izay ao anatin'ny sampana mba hahatonga ny voninahitra ao isandratra ary hahatonga anay hitombo sy orina tsara. Ninninona tompo ao tsara sy akasitrahana eo anatrehanao. Ilain'izao sampana izao dia omeo azy malalaka izany satria fantatray fa ianao mahalala ny fiangonana mihoatra noho izay ary mahalala ny fiainan'izao sampana izao sy noaviny ary indrindraindrindra ny ampitson'izay eo am-pelatananao. Koa dia rainay sady ianao ny amin'ny fitondranao ny vatanao ary dia rainay ianao ny amin'ny fitahianao ity sampana ity. Angatana amin'ny ara-tsoan'i Jesosy zany ary dia anao ray zanaka fanahy masina ny tera ny laza ny aja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
Iaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra renay io, mbola misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay sy ny fitahianao ny fiainanay. Misaotra fa nahafahanay ny fampizara izao fotoana izao ianao. Entinay ambavaka koa ny sampana zava-maneno izay mankalaza ny fahafito taonany. Tahio tompo ny mpikambana tsirairay mba ahafahan'izy ireo mideranao sy mampitombo ny talenta nomenao voninahitrao. Apetraka eo am-pelatananao ny pastera, ny komity ary izay rehetra miasa ho an'ny fiangonanao na eto an-toerana na any amin'ny faritra na eo amin'ny firenena. Mivavaka koa izahay ho an'ny asan'ny fiangonana rehetra, ny fanomanana ny jobilo fisaorana an'Andriamanitra amin'ny tratraran'ny faha-efapolo taona ny tandreman'ny pasteur Élisée, ny fifandimbiasana itsoroan'ny pasteur Nomena ary ny asa rehetra momba ny trano fiangonana. Ampianaro izay hiain'ny feonao sy ny sitraponao, satria fantatray fa miasa amin'ny fotoanao sy ny fombanao ianao. Tsaronay koa ireo izay maniry ho tonga, nefa tsy afaka noho ny aretina, ny asa na ny fahasahiranana samihafa, ianao anatrika sy ampahery azy ireo. Jereo koa i Frantsa izay firenena mandray anay ary Madagasikara tanindrazanay. Tahio ny zanakao rehetra eran-tany izay mitady anao, ampio sy omeo hery izy ireo ho vavolombelon'ny herinao. Ty ho adinonay ireo firenena miady sy mitsaly, hampanjakao ny fiadananao ry Jesosy Tompo. Izay rehetra tsy voalazanay dia apetraka eo am-pelatananao ary farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ao masinana any anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao, ety an-tany takina any an-danitra. Omeo anay ianao izay hanasaza ho anay, ary memelany ny elokay takina minanao izay mileloka taminay. Ary izay mitondra ny afaka-panahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, andronahitra manao izay. Amen. Dia mamarana izao fotoana izao isika, ataontsika ny hira izay fa voatombo ny roa ny afatra isondrano. Andino ny faharoa amin'ny fanampiny roa amin'ny dimampolo. Tsangana isika. Ritanora Zao no baiko antsika avy amin'ny Tompo. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Atanteraka izany raisy ny sodrantononona amin'ny anaran'ny Tompontsika. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo ho aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndiny ny fahatelo. Yeah.
voninahitra ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo. Mipetraka isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirava isika.